Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Tsy mampirisika ny mpiasam-panjakana hanantanteraka ny asany izay ao andraketan'ny lalàna sy ny lalam-panorenana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ireo manantanteraka ny asany antsakany sy andavany indray no enjehana sy zaziana. Ny andindinireo ho hitanao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Tsy mamaly mivantana ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny fampiantonan'ny asa etsy Andotapenaka sy ny fahazahoana ireo vola hanantanterahana ny asa ny filoham-pirenena androany. Ny fanesy ny fanehoan-kevitra androany manoloana ny famoahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy ny lalàna mifeno serasera. Nanilika ny andraikiny kosa ny filoham-pirenena androany raha nanontaniana mahakasika izany. Voahosihosy ny tombotsoam-pirenena ka ny fitiavam-bola tafahoatra no fototra izany. Lasa fanjakan'ny barony eto amintsika leo ny vahoaka izay ny fanambarana nataon'ny fivorimben'ny eveka farany teo. Any ivelany sivily amanjatony no votsitra teo am-pelantanan'ny vondrona islamika tany Siria. Tsy fantatra mazava anisan'ireo sivily mbola voatazin'izy ireo hatramin'izao. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. DELF Junior, diplôme d'études en langue française pour les adolescents de 12 à 17 ans. A1, A2, B1, B2, à chacun son niveau, à chacun son diplôme. Qu'ils débutent ou qu'ils soient experts en français, offrez à vos adolescents l'opportunité de valoriser leur progrès en français. Diplôme reconnu dans le monde entier, c'est un bon passeport pour leurs études supérieures. Les inscriptions, c'est en ce moment et c'est à l'Alliance française. Le français, c'est notre métier. Folatra amin'ny telo ambin'ny folo taona ianao tia manao sary ataovy sara ny fahitanao ny mahamalagasy ny fihavanana. Mandreo mpianatra kilasy faharoa voalohany eny amin'ny lycée, sorata anaty lahatsoratra pejy iray ny mahamalagasy ny fihavanana. Tia maka sary pika ihany koa ianao sokajy taona tsakana afaka aseho tsara ny lohahevitra. Fifaninana sy fanehoan-kevitra karakarain'ny Ministera ny serasera sy fifandraisana amin'ny fanjakana. Ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo aogositra enina ambin'ny folo sy roa arivo. Manatona ny talepartiny amin'ny CRS ireo délégué communication ho an'ny anjendjeny. Etsika toanany PNUD. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon.
Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Mila fandefasambola mahafa-po ampifaliky ny olona akaiky alefa Orange Money ny fandefasambola feno indrindra alefa samitsika ifandefasantsika vola samitsika Orange Money alefa ticket andefasanao vola makany amin'ny olona tsy manana finday alefa dago fandefasambola avy any ivelany raisinao ao amin'ny comptenao Orange Money ary ny vaovao alefa aminazy andefasanao vola makany amin'ny tambazotra hafa amin'ny fotoana rehetra naizanaiza misy anao mampiasa alefa Orange Money antsony dièse 144 dièse safidio ny iray mahasahana ny tontolo-piainanao Orange. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loka io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Suramine, amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le Primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy manasanao ary hanaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsidika aminao fa manambahiny isika anio alina fa alohany andraisana ny vahiny dia tsy mamporisika
ny fampiasa-panjakana anatanteraka ny asa izay ampandraiketan'ny lalàna sy ny lalam-panorenana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ireo manantanteraka ny asany antsakany sy andavany indray no enjehana sy sahaziana arahoary ny matoa andahatsoratra iboaza razanatsoa. Mahavariana sy mahatalanjona ny mijery ny fizotra ny toedra raha-pirenena. Tsy mandroso ny fitantanana ny firenena fa mihemitra hatrany. Ohatra iray izay hita ary matetika tatoato ny fampiantsoana sy fanasaziana ireo inspecteur d'État nanao fanadihadiana momba ny fanodikodinam-bola mpanjakana tany amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony. Voasazy izy ireo satria nisy atota taratasy momba ny valin'ny fanadihadiana izay nanononona anaran'olona ambony teto amin'ny firenena nivoaka tamin'ny ano manjery. Raha dika tsotsotra dia toa ireo manao ny asany ihany no enjehina. Ireo mihaino ny feon'ny fieritreretana fa tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy tompony fahefana faratapony ny vokatry ny fanadihadiana no saziana. Sazy izay mialohan'ny mpanao lalàna sy ny vahoaka malagasy ho miendrika fanararaota-pahefana. Raha izay lojika ny mpitondra izay no arahana dia tokony notazomina ny tsy ambaratelo n'ilay valin'ny fanadihadiana. Tsy naseho masoandro, tokony nafenina mihitsy ary. Amin'izay tsy misy mahafantatra, tsy misy manenjika, tsy misy raharaha eny amin'ny fitsarana. Tsy izay nefa ny fenitra sy ny fepetra takin'ny tany demokratika sy tandalàna. Manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny mpitondra. Ireto farany zany dia tokony anatanteraka tatitra ny asa rehetra vitany ho an'ny vahoaka izay nampindrana azy ireo ny fahefana. Ny mahagaga dia ilay olona voatonontonona tao dia nahazo toerana ambony sy tsara kokoa. Mihamafy ny fahefaniny satria mitazona toerana stratejika be izao. Dia ny gouvernemanta sy ny ministerany atitany ary ny fanajariana ny tany. Ho an'ny mpanara-baovao zany dia ireo izay miezaka mitondra ny anjara birikiny ho fampandrosoana ny firenena dia enjehana sy saziana. Ireo mamboatry firenena kosa dia mahazo toerana tsara hatrany. Ohatra iray ihany koa ireo tompona andraikitra ambony roa momba ny herinaratra. Tsy ahivina fa ministra sy ny tale jeneraly amin'izao dia efatra amin'ny 14 ny fandimbiny tazona ireo toeran'ireo. Inona nefa ny vokatra tsara hita azo tsapahitanana dia ny tsy fahampinon-drano ary ny délestage. Tsy voakitikitika izy ireo fa dia tafaverina eo amin'ny toerany hatrany na dia tsy ahitambokatra aza ny fitantanany. Torak'izany ihany koa efa tao amin'ny fitantanana ny orinasa-mpanjakana Air Madagascar. Rehefa nesorina tao dia nomena toeram-bola mena tsara kokoa. Araka ny filaza matetika dia ao ambony ao ihany no fitaratra sy filamatra. Izany fomba fitantanana izany ve no ataon'ireo mpianatra ho mpiasa-mpanjakana ambony ho fitaratra? Ireo mpitantan'ireo no ataon'ny tanora malagasy filamatra? Engany tsy ho tanteraka izany. Mampikirosofahana ny firenena izany. Ohatra ny zavatra mitranga momba ny raharaha andramena amin'izao fotoana izao satria tsy niady mafy ho famerenana ireo bolabolan'andramena miisa 4,700 sy 7,2 alina. Ireo ny mpitondra dia lasa ny vahiny fotsiny ny harem-pirenena. Ilay tompona andraikitra namoaka ilay arena dia miriary ihany. Tsy misy atahorana, tsy misy raharaha-mpitsarana miandry azy. Dia vitavita ho azy eo ny fitantanana ny firenena. Fomba fiasa tsy mahomby zany. Rehefa mampiseho ohatra sy fomba fiasa tsara ny ao ambony, manaraka ho azy ny entina na dia sarotra amin'ny ary ny fiovana. Saingy tsy zany ny zavatra mitranga, fanararaota-pahefana, alatra sy fanodikodinam-bola no hita sy re matetika. Tsy mamaly mivantana ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny fampiantona ny asa etsy Andotam-penaka sy ny fahazahoana ireo vola anatanterahana ny asa ny filoham-pirenena androany narindra randrianomanana. Fampandrosoana ny renivohitra no tombontsoa azo amin'ny fandraisana ny fiaonam-be ny firenena amin'ny teny frantsay amin'ny volana novambra izao ho ny filoham-pirenena androany nandritra ny fitsidihana ireo foto-drafitr'asa andraisan'ny fiaonam-be io. Ho vita mialohan'ny volana novambra ny asa rehetra ho ny filoha. Nanodina resaka nefa izy raha nanontaniana momba ny fiaton'ny asa etsy amin'ny village voary etsy Andotam-penaka. Mba nataontsika hoe tsika ampandroso ny tanàna, tsika ampandroso ny fanatsarana ny tanàna ka maninona moa raha andeha tsika anao foto-drafitr'asa lehibe. Io zany dia hoe mety asina hôtely, mety anaovana trano maro samihafa io. Zay io. Fa io tsy ao anatin'le cahier de charge io zavatra io. Fa ny eo akaikiny kosa isy le village en francophonie dia ho hitantsika efa mandeha izy io efa manomboka manamboatra an'izay ary io ampe zavatra ray volana 2 volana dia efa hitanareo ny endriny eo rehefa avy eo. Mbola resabe ihany koa ny fitrosahana sy ny endrika fanomezana nentina nanatanterahana ireo foto-drafitr'asa andraisana ny fiaonam-be izay mifanesy amin'ity taona ity. Ny fampandrosoana ny firenena no ambedy teniny hatrany. Fa zay mila fanazavana zay resaka hoe troso zay efa azoazoko an-tsaina sady ny tianao tenenina hoe maninontsika ny mitroso ho an'ny francophonie efa milaza teo fa tsy amin'ny francophonie nanaovantsika n'ireo asa rehetrarehetra ireo
fa raha vitantsika amin'ny francophonie dia tsara zay. Fa ny fampandrosoana ny firenena dia misy endrika maro samihafa izay entina hampandrosoana ny firenena. Ao ny etsoantsika n'ireo mpamatsy vola izay tsy miakina, tonga izy mampiasa ny volany, tonga izy amin'ny setry ny fiaraha-miasa. Misy ny hitrosana ihany koa, fa hitrosana amin'ny ilay ataony hoe condition izay farany izay tsara ho an'ilay firenena. Zany ny fanarahana amin'ireo mpamatsy vola ireo. Ao anatin'ireo mpamatsy vola ireo dia misy azo lazaina hoe fanomezana amenry zareo miaraka amin'ny vondrona Européenne zao dia fanomezana daholo, don daholo zany. 518 millions d'euros zany ao anatin'ny 11e fety don zany. Tsy aloha ve zay no voizina, tsy zay le indramitsika ho amin'ny fampandrosoana. Tsy mazava tanteraka na fanangana ny fotodrafitrasa andraisana ny feonambean'ny firenena amin'ny teny frantsay amin'ny volana novambra ho avy izao. Tsy misy ihany koa ny mangarara momba ny fitantanana ny vola sy ny famerenana azy. Hotratrarina indray ny fahantarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Efa maro ny tokony omena amin'ny fanatanterana fotodrafitrasa ohatrin'io toy ny fananganana ny village voire. Ho hita eo raha ho tanteraka ny fahantarany seranam-piaramanidina, indrindra ny lalana mampifandray ny Ivato sy ny renivohitra. Amin'ny ankapobeny, tsy ny vahoaka malagasy no hisitraka voka-tsoa amin'ny fandraisan'io feonambe io izay notrosana vola amatapitrisany dolara maro. Tsy ny vahoaka eto an-drenivohitra, indrindra ny vahoaka any amin'ny faritra, ny mpitondra irery no azo tombon-tsoa amin'io fandraisana feonambe io. Ny sesy kosa ny fanehoan-kevitra androany manoloana ny famoahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy ny lalàna mifeny serasera. Nanilika ny andraikiny kosa ny filoham-pirenena androany ranonantaniana mahakasika izay Fezoro Ravaly. Tsy teo ratsy endrika eo anatrehan'ny fanjakana, tsy manaja ny lalàna sy ny fenitra ifampifaizana eo anivon'ny firenena mikambana, izay no azo andraisana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny namohan'izy ireo fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna mifeny serasera lany farany teo. Akanosana ihany koa no anjikan'ny mpanao gazety izany. Riana hoe ohatra misy any fakanosana zay ngamba azo ilazana azy avy amin'ny fitsarana avo lalam-panorenana sady somary nalamindamina zany tsika mpanao gazety satria izy teboka maromaro ihany nasiana fanamariana nanaraka n'izay fanakianana ny tenintsika mikasika an'io lalàna io fa ankilany kosa indray nefa tambatambazana ny fanjakana hoe aza manana iay ianareo fa manana ny fandresena ianareo raha tsorina satria azonareo promulgena fa tsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana io lalàna izay mipetraka io. Tokony dikan'izay mila averina io, mila averina soratana zany raha tsorina. Ohatrany koa le andinin'ny fafito miteny izy hoe misy texte spécifique zany tokony raisiny fitondram-panjakana amin'ny fahafahantsika mpanao gazety mahazo ny vaovao araka ny tokony hoe zany hoe accès à l'information zany, accès aux sources d'information zany. Tsy mahagaga ihany koa ny zava-misy raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny antoko-mpanohitra fanarahana ambokony ny fanjakana no ataon'ny HCC hoy Lalatiana Ravolomanana. Mamofy fady miendrika fanampenam-bava miendrika famitehana mihitsy ny fahalalahana amin'ny teny. Lany soamatsara izy io ny eken'ny HCC inona ny mahagagantsika amin'izany? Zany angely fitondrana jadona la voix de son maître. Zany ny zavatra misy eto ary zany ny ilaina mijoro mpanohitra mametraka kolotsaina amin'ny fanoherana mazava tsara ahafahana manova an'izany. Tsy fanajana ny lalam-panorenana mango fotsiny teraka resabe teto amin'ity firenena ity. Dia ho gaga avetsika hoe io ny faran'le code de la communication tsy gaga amin'izany tsika fa tsy tokony ho kivy ihany koa. Saripady loatra ary masina afatsika manarina ny firenena zany fahalalahany mpanao gazety manao ny asa ny ara-dalàna sy ny fahalalahany malagasy maneho hevitra. Azo ovaina kosa ny lalàna raha nambaran'ny mpanjinika ara-politika toavina Ralamahey mbola misy ny herijika amin'ny hanovana izany noho ny lalàna no volavolain'olombelona. Ny faharoa ny zavatra azo atao ho an'izay rehetrarehetra mbola tsy mankatohan'iny lalàna iny dia mitady hery politika, izany hoe na fiarahamonim-pirenena na antoko politika manana solotena any amin'ny antenimieram-pirenena ny andremeran'olona dia manova ny lalàna iny. Ny lalàna koa tsy hoe mandrakizay adory ameny fa azo ovaina io. Olombelona nanao ny lalàna azo ovaina koa io raha manana hery politika ianao. Ny alan-draikitra ihany koa androany ny filoha-pirenena raha nanontaniana mikasika ity lalàna mifeny fifandraisana ity na dia any aminy aza ny antoko ny fampiarana izany na tsy. Tsy tokony antoka amin'izany ny tena ny raha ny fanazavany ny filoha-pirenena. Fa maninona moa hoe aty amiko ny baolina fangatsainy amintsika rehetra ny baolina. Lalàna nge tsy natao an'ny filoha-pirenena ary raha iny lalàna manokana iny ny aingana iny tsy ny filoha-pirenena mihitsy fa andeha ataoko hoe avy aminareo, avy amin'ny rehetra, avy maro anisa ny aingana ireny dia samy nandray andraiky ny rehetrarehetra
gouvernement nandray andraiki nareo nandray ny andraikitra ny HCC nandray ny andraikitra dia hoy za hoe isika rehetra ao anatina tantandalana isika dia miaraka miasa mba anamafy an'izay tantandalana zay. Raha ny fipetraka ity lalàna mifen'ny serasera vaovao ity ho sarotra amin'ny mpanao gazety sy ny olotsotra ny azo atotam-baovao ilaina indrindra fa avy any amin'ny fanjakana eo ihany koa ireo fanampenam-bava samihafa. Amin'ny herinandro izao kosa no andinika izay ho toy ny hetsika ho an'ireo mpanao gazety sy ireo olona mivondrona ao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra na ny mouvement pour la liberté d'expression. Voahosihosy ny tombotsoam-pirenena ka ny fitiavam-bola tafahoatra no fototry izany. Lasa fanjakan'ny Baro ny eto amintsika leo ny vahoaka. Izay ny fanambarana nataon'ny fivorimben'ny évêque afarany teo. Boasa Razanatso. Tsy nitsitsy fitenenana ny fivorimben'ny évêque atao amin'ny natin'ny fanambarana izay nivoaka ny 20 volana aogositra farany teo. Amin'ny maharay aman-dreny azy ireo no namohan'ny fanambarana izay mafy sy antitra ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka, indrindra ho an'ny mpitondra. Marary Madagasikara ary misy aza amin'ny teny hoe efa mialaina hoy ny évêque eto Madagasikara. Milentika tsikelikely anaty fotaka ny fiainam-pirenena ary miraviravin-tanana ny mpitondra manoloana an'izany. Fitondrana tsy mahomby, fampanantenana pokaty sady miaro lainga ary mampahazo vahana ny herisetra. Nanome ohatra amin'izany tranga izany izy ireo. Potika ny soatoavana maha-malagasy satria tsy voahaja intsony ny aina sy ny asina maha-olona. Tsy voatsimbina madinika ary very ny fihavanana tena mahalagasy. Mifanjevy ny ara-pinoana satria tsy hajaina ny soatoavana ara-pivavahana. Jerem-potsiny ny halatra lakolosy. Tsy haitoaina ny fanapotehana sarivongana masina. Asarotana sady lafo ny tsara ny fahazoan-dalana mipetraka eto Madagasikara ho an'ireo misionera ary miamahazo vahana mitetikadin'ireo maherisetra miafina ambadiky ny fivavahana lazaina fampanavitra. Mikorotana ny fitantanana ara-politika sary toe-karena satria tsy manao ny asany na ampiororona ny rafitra mpanara-maso izay natao hiaro amin'ny fanodikodirana sy ny fioaram-pefy. Anika manjaka tanteraka ny baranainy. Miala alipaka isan'andro ny fahatrana nefa tsy misy sorodalana sy paikady mazava hampandrosoana ny firenena. Mitaza-potso ny doro-tanety sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ny olon-drehetra na ny tompon'andraikitra na ny vahoaka. Mikorosofana ny sosialim-bahoaka sy ny kolotsaina satria tsy mandry fahalemana ny tany. Mamatra tanteraka ny kolokolo sy fahalovana eo amin'ny seha-piainana rehetra kanefa misy ny tsy maty manoto eo amin'ireo mpitondra ambony sy ny manodidina azy. Voavidy vola amin'ny fanaovana tsindry azo lena sy fibodona tanon'olona ny fitondrana mahefa sy ireo mpampiatra lalàna. Tsy voatsinjo mihitsy ny zoa makaso ny vahoaka madinika fa ara-fahoriana no iainana satria talora ny marary andrianina, ankehitriny ny marary ariana. Rehefa nandinika ireo rehetra ireo ny fivorimben'ny évêque dia tsy hampan'izy ireo fa voahosihosy ny tombotsoam-pirenena. Antony nandrosoan'izy ireo rehefa olana ho famahana ny krizy. Tsy vitany kobakambava sy ny kabary tsara lahatra ny fanarenana pirenena. Mila fiovan'ny toe-tsaina izany, mila kolotsaina vaovao, entan'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fananana toe-tsaina tompon'andraikitra hoy ireo évêque. Fanarena pirenena, ireto lalàna ireto no tokony arahina hoy ny évêque. Fanompoana ny firenena sy ny vahoaka ny fahefana ho an'ireo maniry sy nanome azy. Ampiana sy beazony ireo olom-pirenena mba hiaina ireo soatoavina fototra. Tsonjovina manokana ireo tanora amin'ny fanomanana ny hoaviny ka hampandraisina andraikitra tsikelikely. Izao vaninandro iainantsika izao dia mitaky ny ijoroan'ny olona tsara sitrapo sy olom-baovao. Hiasa ho an'ny firenena sy hanentana ny rafi-pitondrana anerim-belomana azy mba hampisy risi-po an'ny be sy ny maro fa indrindra ireo tantsaha. Ajaina lalàna velona ary apetraka tsara ny fanaraha-maso ka ny olon-drehetra no asaina mandray anjara amin'ny andraikitra tandrefy azy. Hampandeha ny fiainam-pirenena, tsy hirona amin'ny faharavana fa hizotra tsikelikely amin'ny fifandimbiasana demokratika tsy misy raorao. Ny ari-tena kosa ny tao anivon'ny fitsinjaram-pahefana manoloana ny filazana fanodikodina volam-panjakana anaovana fototra-fitsasa any amin'ny distrikany Ambalavao. Ny asany no tanterahany raha ny fanazavany Fezora Valy. Ifanliana indray ny mikasika ny famoaham-baovao fanodikodinam-bolam-panjakana natokana anaovana fototra-fitsasa tany amin'ny komina Ambohimamasina, distrikty Ambalavao ho an'ny taona 2024. Ny ari-vatana ny teo anivon'ny fitsinjaram-pahefana androany manoloana io filazana fanodikodinam-bola io izay nilaza fa ny asany no tanterahany ary efa vita ihany koa ny fototra-fitsasa nambara fa ho tanterahana amin'ny vola io ka tsy voamarina ny fisinina fanodikodinam-bola. Zavatra ohatran'izao nisy détournement nefa le trano vita. Aminay aloha principe raha vao vita le trano tsy hitako détournement zany. Anjaran'ny inspecteur d'État mamoaka le rapport za zao tsy nahitan'izany rapport zany hoe misy rapport tonga ty hoe efa ravatra tary tsy vita. Ireo vola ireo zany alefanay fotsiny hoa. Zay ninay zany
satria efa régi par un texte réglementaire ty alefanay le vola ny procédure fandefasana vola zany any amin'ny collectivité dia miala avy eto aminay izy mandalo contrôle financier après contrôle financier miverina ty aminay de mandatenay makany amin'ny trésor vita ny anjaranay lasany amin'ny trésor de anjaran'ny trésor no mandefa le vola any amin'ny commune. Raha tsy ahivina ny paritaka hatramin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ny fisina fanodikodinam-bola manodidina ny 2,7 euro teto amintsika izay mahavororoy ny ministry ny atany sady prime ministre sy ministry ny vola sy fitantanam-bola teo aloha. Antony ihany koa nampanatsonina ireo inspecteurs généraux de l'État teny Avoloha. Isan'ny ampiasana ity vola ity ny fampanjianan-draharaha, ny fanampinana sekolim-panjakana sy ny maro hafa. Isy ny vidinana ifotony ijerena ireo foto-dravitra sanatsangana tamin'ity vola ity raha mpitso any Ambalavao. Andrasana ny fanadihadiana sy ny mangarahara mikasika ity raharaha ity. Ny fasahiana ireo manam-pahefana sy rafi-pitsarana amin'ny fanajana sy fampiarana ny mahatanitandalana ny Madagasikara. Raha ny zava-misy, tsy misy toy any ary manjavona avokoa ireo raharaha rehetra izay mahavoatontonona tokony niraikitra ambony sy olona akaiky ny mpitondra. Raha tsy resaka fa tsy nikolikoly amin'ny fifananana izy ireo mpiasam-panjakana, ny fanondranana harem-pirenena antsokosoko, ny raharaha anjozorobe, ny fatratrarana fiarana minisitra nitondra rongony sy ny maro hafa. Araky ny efa voalaza teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao izao asabotsy alina izao. Tsy izy zany fa docteur Joseph Randriamiary Soa, miara-panao tonga soa. Fanontaniana voalohany tonga dia apetraka aminao raha araky mifantatra moa dia nareo anasin'ny ekipan'ny professeur Zafy Albert to minangy inonareo tato ato, inona ny antony? Tsy dia mangina araka zany zahay fa mandinika mijery ny fandehan-daharam-pirenena. Ny antony aloha raha ohatra zay nareo mangina zay dia sotra ihany satria le hevitra voiziny professeur Zafy sy ny ekipany dia fa io ndray ny resaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Resaka décentralisation zany ny hevitra ny voizinay, ny resaka réconciliation nationale, ny resaka fampiavana-pirenena, zany zao ny lasa resa be eto amin'ny firenena ka heverinay hoe rehefa tafita le hevitra, rehefa mandeha le foto-kevitra izoroanay dia tsy misy fizakazahana amin'izany fa avela voiziny olona eto amin'ny tanàna ny hevitra. Ianao ministry ny tontolo iainana teo aloha, manana hevitra ve ianao momba ny bois de rose tany Singapour reny? Ny fomba fizeriko an'ireny aloha dia tsy dia nahagaga le fanapahakevitra natao tany Singapour. Tsy nahagaga satria hazo teto amintsika reny no lasa any ivelany ihany. Ka sika tsy raharaha azy vao mainka avy ny tribonaly any Singapour hanandraharahany reny. Fanapahakevitra andraisiny zany amiko averiko hoe tsy dia mahagaga ary logika ihany raha ny resaka international an'zareny. Azadiny fa rehefa resaka bois de rose zany dia milliard no enjeu na million farafarasy $2. Ka rehefa resaka avy dia avoatra an'izany no resahana, ilana crédibilité ny fanjakana anankiray zany vao afaka miatrika ny firenena lehibe ohatran'ireny. Sika aloha amin'izao fotoana izao fizeriko le fihesiky ny fanjakana tsy dia manana crédibilité andresy lahatra na hoe peser amina resaka fisarana any ivelany ihany. Ka tsy dia nahagaga raha nataony olona ohatran'ireny sy nasiany hasina ny harenasika. Nalazahaza koa tato ato hoe hidina an-dalambe onona toko AFP. Manana ny hevitra ao ve anao momba ny izay fidinana an-dalambe amin'ny 7 aogositra ho avy izao zay? Fanamarihana visivisy angamba no ataoko mikasika ny fanapahakevitra nataony AFP iny. Fanamarihana voalohany dia be dia be ny hesika politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny malagasy misanga, anisan'izany ny ACS, anisan'izany ny rotobe ny Madagasikara, anisan'izany ny fomba fitenin'ny Knoe sy ny sesy fafy. Zany hoe misy hesikesika be zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria samy mahasapa ny rehetra fa misy zavatra tsy mety eto. Ka anisan'ireny ny AFP milaza izy hoe hidina an-dalambe amin'ny 10 veriko hoe hevitry zany tsy maintsy hazaina. Zay ny demokrasia. Fanapahakevitra ny raisiny zany ivenao ampisahoan'ny hevitra za dia manaiky ary manaza ny hevitra tsirairay eto amin'ny firenena. Araky ny hitantsika teo nanao fanambarana ny évêque. Ahoana ny hevitrao miombon-kevitra amin'izy ireo ve ianao sa hoe tsy dia tena misaotra anao lalaina. Ireo évêque ireo normalement tokony ho any amin'ny volana novambra any izy ireo voavory
ty fivorenana ataon'ndray mandeha ty zany a fivorena maika extraordinaire ozy nanaovany azy dikan'izany zany a mizahatra maika eto amin'ny firenena azadiny fa ireo évêque reo de olona manana faharetana olona mandinika ary manana sapana hatrany amin'ny fokotany tsirairay eran'ny Madagasikara any matoa izy mahasapa fa mizahatra sy mety tsy hitasika amin'ny déclaration nataony fa tena henzana be ary mahafaoko mihitsy ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsara koa ny manamarika fa reny olona reny de olona manana fijery marina maha évêque azy zay ary matotra ka rehefa ireny ny teny nataony ina man'olona zaina fa dia ekeny hoe zay ny zava-misy tokoa ary tokony ho sapany rehetra zay mbola mieritreritra hoe mizahatra mandeha eto ny hoe ray aman-dreny ny teny reny ny voro maika dia maika extraordinaire milaza ho marary ny firenena tokony ampieritreritra asika tokoa zany ary misy anampianao an'ireny hevitra araky ny voalazako teo monsieur Lalaina reny évêque reny dia manana sapana hatrany amin'ny village fokotany zany hoe fatany daholo zany zavatra misy eto amin'ny firenena ny anampy azy angamba tsisy fa dia miaraka mahalala satria za koa anisan'ny mpanao politika mahalala ny zavatra misy eran'ny Madagasikara zavatra resahany reny dia misy tokoa ary mampitaitaina tokoa ny anampiko azy fotsiny angamba dia ny hoe tsy tokony zanona amin'ny resaka fanambarana fotsiny ny fiangonana raha mahasapa mizahatra sy mety eto raha mahasapa fa marary ny firenena dia tokony hiesika ary hitaridalana marina aloha fa mananatra ao ny anjarana fa rehefa marary angamba tsy azo atao ny mijery ny zanaka marary ary tsy afaka hanarina koa ny zanaka marary rehefa mahasapa ny fiangonana fa marary ny firenena tsy vita ny fanararana sony zany fa mila fisabona ka tsy tokony ravoravo-tana na hizery fotsiny ny fiangonana fa moeo de chemise ho izy ny olona mba hahafahana manarina manasitrana ty firenena ty lafiny faharoa hitako fa io gouvernementa io tsy tiana manana ny crédit na crédibilité ahafahana miarika ny vahaolana ary tsy mamahaolana mihitsy aza tsy hoe azo renareo resaka olana syndicaly reny resaka fandriam-pahalemana resaka fahasalamam-bahoaka tsy misy na ray vahaolany tena matotra hoentiny mpitondra asika hatreto ka zasy dia mino hoe manana moyen na mana crédit sony io fitondrana io amahana ny vahaolana raha amin'izay hevitra zay Andriamatoa docteur Joseph fa sotranao ny vahiny teto amin'ny misaotranao ary misaotra nareo ato amin'ny Kolo TV fa dia mirary fo ho anareo amin'ny adidy tsy andraiky taresinareo eto amin'ny firenena misaotra tompoko tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny fitantanana ny tanàna Antananarivo araky ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpanolontsaina ny tanàna Ramatoa Lalatina Ravololomanana androany mifangaro ihany koa ny fitantanana ny tanànany sy ny fiainan'ny manokany be ny tanàna araky ny nambarany hatrany mioramanitra fa manino ny ara-vanomanana miditra aty amin'ny tanàna Antananarivo dia mibaiko ny mpiasa dia mandroaka mpiasa dia hoe izy no mitantana zao tsy mety any izany fa maninona ny atao zany dia manaiky izy menakavy mariny zany fa tokony hanana maizy azy izy tsy ho baikionizaniza na mivadiny azy fa izy viditsika ho be ny tanàna tokony ho raisiny zany andraikitra zany aloha azava tsara za dia efa teny hoe tsy ekeko raha za ny fitsabatsaban'ny ara-vanomanana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo tsy azo ekeny zany ny tima no mitantana dia ahoana ny fomba fitantanany tima tsisy valaka ny fitantanany fitondrana fohy be ny antoko politika amin'ny mpitantana ny tanàna no manjaka ary voafetra ihany fa ahafahan'ny antoko mpanohitra manao hevitra anatsarana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo tsy misy ihany koa ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny tetibolan'ny tanàna tsy maintsy asehoany rehetra ny fomba fitantanana tsy mety ataon'ny mpitantana ary tsy maintsy isy ihany koa ny tatitra tokony fantatry ny vahoaka za dia mahita fa feno corruption anatin'io tanàna Antananarivo io ka noho izany zany tsy maintsy ampahafantarina amponiny zany aka ohatra fotsiny ity resaka mpivarotra mamofy fady eto ity alaina misy tompona andraikitra maka vola any mpivarotra avy eo le mpivarotra hoe tsy mety mibady zanao fa ndana solo autorisation ary makaiza le olona ahoana le fitantanana le tanàna mametra-panontaniana mihitsy ary mamevaliny avy hatrany hoe tsy mahay mitatana ny tanàna Antananarivo any mpitatana ankehitriny fomba hitantanana ny tanàna Antananarivo dia tsisy valaka amin'ny fomba fitantanana ny firenena manao be marenina mpitondra tsisy mpiany vahoaka matsiako tena valala voatango za mampanolontsaina ny tanàna dia tsy manaiky an'izany ny any azoko atao dia mampafantatra amponina Antananarivo dia misitona ny lakolosy araka ny fantatra manodidina 9 miliara ariary ny tetibolan'ny tanàna Antananarivo ho an'ity taona 2024 ity
raha manodidina 3 miliara ariary zany ho an'ny fitantanana teo aloha. Vola izay natevenina tamin'ny alalan'ireo findramam-bola maro samihafa nataon'ny mpitantana. Tsy mbola hita aloha hatreto ny fiantraikan'io teti-bola io eo amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia mitobaka ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Varotra fanafody izay isy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman-bahoaka. Mioramanitra trany. Iteny rehetra ny tahaka ny tambarotra tsotra ny fanafody eo an-tampon-tanàna Toamasina amin'izao fotoana izao. Misy ny mpivarotra izay mivarotra malalaka, eo ihany koa ny mpanjifa. Tsy manara-dalàna ny ankamaroan'izy ireny araka ny fantatra. Ahina ny sy ny fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana, mikasika ny famarotana sy ny fampiasana fanafody tsy ara-dalàna. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo any an-toerana, misy ny fanafody tsy fantapiaviana, izany hoe tsy nahazo alalana hiditra eto Madagasikara. Misy ihany koa ny fanafody sasany mitovy amin'ny teny amin'ny toerana fivarotana fanafody ara-dalàna, saingy ny olona mivarotra azy no tsy manana traikefa mifanaraka amin'izany, ka ina ny sy ny voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Fa mongorana io tranga io ny vahaolana maharitra tokony ho tadiavina hitsinjovana amin'ny fahasalaman-bahoaka. Tokony fongorona io ary tsy tokony hagnano an'io, tsy tokony hanatona an'ireo olona ireo zany ny mponina satria tsy mety na mora le izy mety hovidiana lafo amin'ny fahasalamana rehefa avy eo. Tsy eto Toamasina zany problème io fa na manerana Madagasikara ary manerana zao tontolo zao ary mahazo vahana maneran-tany. Efa misy ny ady lehibe ataon'ny tompon'andraikitra fahasalamana maneran-tany sy ny OMS miady amin'io zavatra io. Ilazako aminareo fotsiny fa tsy mora. Ny eto Madagasikara moa mitovy amin'ny zavatra hoanina rehetra io na amidy rehetra. Maro ny ministera zany tafiditra ao anatin'io, ny fitondram-panjakana manomboka amin'ny fanitsiranana, ny ministeran'ny commerce, ny ao amin'ny fitsarana, ny ao amin'ny fitapitandro filaminana, tsy maintsy miaraka miady mba amongorana an'io. Ankoatra ireo mpivarotra fanafody amoron-dalana ao amin'ny tampon-tanàna Toamasina, mbola maro amin'ireo olona any an-toerana ihany koa manjifa ireny vokatra ireny. Antony maro no mety mahatonga izany araka ny fanazavana. Matetika moa izy na izy efa prescription médicale, zany hoe tany anaty ordonnance fa eny le olona no mividy, na izy le olona mihitsy no mividy izay atao anatin'ny hoe automédication, zany hoe izy ihany mitsabo tenany satria nahita izy fa nahasitrana olona anankiray fantany izy. Ny fanafody ohatran'ireny anefany dia betsaka ny zavatra tsy lavorary ao anatiny. Rehefa mihinana ny fanafody izay ataontsika hoe ny amoron-dalana, mety any anaty épicerie, mety any amina mpivarotra tena amoron-dalana amin'ny latabatra mihitsy, dia io fanafody io amin'izay fotoan'izay mety ho lasa poizina mihitsy ho an'ilay marary anankiray. Poizina io satria ny fanafody anankiray dia zavatra chimique, ka rehefa mivadika ny masoandro sy ny rano dia miova zavatra hafa. Ary entina eo amin'ny fo, ny fo na ny hoditra ny tena voka-dratsy avy amin'ny fampiasana fanafody tsy ara-dalàna. Ankoatr'izay, mahavoasazy araka ny lalàna ny famarotana fanafody tsy ara-dalàna eto amintsika, saingy tsy mbola miatra ny lalàna raha eto Madagasikara no asian-teny. Araka ny efa arahinao isaky ny alahady dia ny tontolon'ny friperie indray no entina aminao ao anatin'ny fandaharana alalino rapitso amin'ny 7:00 eto amin'ny Cool TV. Arao ary ny sombony amin'izay izay nataony Mikael Ramarola. Taona maro taty aoriana noho ny fahitan'ny mpirehetra vahiny ny fahasahiranana nisy teto amin'ny firenena dia nanomboka nampivelatra ity tsena ity izy ireo tamin'ny alalan'ny fanampiana isan-karazany. Efa nisy ihany koa ny fikambanana samihafa tamin'ny fikambanan'ireo vahiny nonina teto Madagasikara nitondra ny friperie teto. Tsy dia tena hoe ny fiangonana, ny mpirehetra, na arimasera, na piditra azy voalohany teto fa vao nahazo ny fahaleovan-tena isika dia efa nanomboka nisy izy io. Manodidina ny 10 mahery ireo mpamongady friperie ato an-drenivohitra ary manaparitaka ity tsena ity raha ny fanadihadiana. Ho an'ny eto Isotro manokana miisa 30 ireo mpamongady. Ny 5 amin'ireo no manafatra mivantana avy any ivelany. Manao démarcheur fotsiny ny 520 ambiny. Iray amin'ireo 5 manafatra mivantana avy any ivelany ity mpamongady iray ity. Ohatra hoe resiko fotsiny zany à peu près zany any amin'ny ohatrany eo amin'ny 400 à 500 millions eo angambany. Ohatra ka hoe olona tena hoe manao asa lehibe zany izy manafatra le conteneur lehibe reny zany izy. En majorité zany izy Europe zany matetika hoe tsara qualité zany. Fa io koa zany arakaraka le patron zany. Misy patron koa zao mana préférence hoe Chine satria mahazo mora izy ohatra. Tsy manana vola entina miatrika amin'ny fiainana. Fitiavan-tena tsotro zao. Fampitoviana amin'ny vahiny amin'ny ankapobeny no mampirona ny olona hividy ny friperie.
ho an'ny eo anivon'ny varotra kosa afaka hidiran'ny be sy maro ny fivarotana friperie nefa endrika iray amatarina sy andrefesana ny fahatrano malagasy izany. Ho fanamarinana ny 15 taona nitsanganan'ny diary dia nitokanana androany tetsa tamena ny toeram-piofanana mpandihy Matianina Narindra Randriany Manana. Fankalazana roa sosona no nitanterahan'ny mpikambana ao amin'ny diary androany tetsy Atamena. Tafiditra tao anatin'izany ny fanamarinana ny 15 taona nitsanganan'ny diary ary ny fitokanana ny toeram-piofanana tetsy Atamena izay notanterahan'ireo mpandihy Matianina sy ireo mpianatra. Tanjona ny apitra ny dihy eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona rehetra ho an'ny tompona andraikitra. Mpikambana dia ankizy 2 taona dia varaisinay dia mianatra dihy satria nofana ankizy nofana mpandihy danseur polyvalent zany izahay. Zay zany tena tanjonay dia manomboka any amin'ny taniketsy 2 taona dia efa formena hanao ny dihy ary amin'izao zany dia misy ihany koa ny solo dance zay any anatin'ny compétition dia miforme ankizy hanao compétition ihany koa zany izay atin'ny diary Madagasikara ary tsy adino ihany koa ny show izay ankizy hanao show ihany koa show dance moa zany mazava ho azy. Miisa 700 ireo mpianatra na eto Andrenivohitra na any amin'ny faritra tamin'ity taona ity. Anisan'izany Geneviève Sirodi izay namiratra nandritra ny fifananany tany Tomasina ka nafan'izy ireo hiatrika ny fifananany any La Réunion. Zay vao nanomboka nanao compétition dia mahakasika ny complicité io miankina amin'le fahazotoana mikotrana satria le izy le chaque danseur zay manana dynamisme le izy fa kanefa ndraiky rehefa miaraka mikotrana dia miaraka manamboatra le mety sy ny tsy mety ao anatiny dia zay zao na le complicité tsara amin'le izy. Compétition any dia mety manao ihany zay dia misy koa le demo zay manko invitation ihany invitation ohatrohatrany hoe vacances. Mifarana amin'ny volana Desambra izao ny toam-piofanana amin'ity taona ity ifanesi ny atrikasa sy hetsika amin'ity volana Aogositra sy Oktobra ho avy izao. Isy ny fizarana traikefa amin'ny mpandihy vahiny sy malagasy ao anatin'ireo hetsika ireo izay tanterahina etsy Atamena. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa dia ho tanterahana amin'ny volana Oktobra ho avy izao any Folopointe ny fiadiana ho tompodakan'ny Madagasikara amin'ny taranja golf. Onona saina. Manodidina ny 300 ny mpilalao taranja golf eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho fampivelarana ity taranja ity, misy ny fiara-miasa eo amin'ny Federasion Malagasy ny taranja golf sy ny RNI. Isan'ny fiara-miasa eo amin'ny rotota ny fikarakarana lalao sy fampiofanana mpampianatra golf izay no marina tamin'ity androany ity teny amin'ny domaine du golf malaza. Ty ataontsika ankehitriny ity moa zany dia initiative ny Fédération Malagasy ny golf moa izy iny nainganisy ity. Zareo zany niantso an'ny RNA nanontany hoe inona kay fanampiana afaka aminareo anay. Nareo tsara vitana fa misy gasy membre ny PGA Afrique du Sud. Ary izy no alefanay karakaran'ity ho anareo. Voalohany taony araka ny teneniko tanoha teo tamin'ny septembre 2015. Dia teo moa zany nataony voalohany dia nanofana mpampianatra. Misy mpampianatra tamin'izay vao tonga tamin'ny septembre nisy 20 zareo nanatrika an'le fampianarana. Taty aoriana moa zany anakenina no afaka an'le examen level 1. Kianja dimy no afaka ilalaovana ny golf eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Malaza ny Roveny Ambohidratrimo, Antsirabe, Folopointe ary Nosy-be. Eo ampanomanana ny fiadiana izay ho tompondakan'ny Madagasikara ny Federasion Malagasy ny taranja ity ankehitriny. Ho fampiakarana ny letan'ireo mpilalao malagasy, isy ny fandefasana mpilalao misy 12 any La Réunion.
Vaovao iraisam-pirenena kosa dia sivily amanjato no voavototra teo ampelantanan'ny EI na ny État islamika tany Syrie araky ny fanambarana ataon'ny FDS na ny Force démocratique syrienne hatreto anefa tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo sivily mbola voatazany ireto vondrona islamika ireto. Dia iny vaovao iraisam-pirenena iny manakatona ny famparahalavam-baovaontsika izao alina izao nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Soava tsara tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, tri sans serment. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.